finoana sy famonjena, finoana sy famonjena. Ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao lohateny, fampianarana, alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsisy Kilema sy ny fampianaran'i Kristy idiranao amin'ny fiainana Mandrakizay. Izay irahanao amin'ny Pasteur Maurice Rakotoarimanana sy ireo mpiara-miasa aminy. Fa ho voalaza ny Tenin'Andriamanitra manao hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy manana ny ray sy ny zanaka. Epistily Jaona faharoa andininy fahasivy. Faly miarabantsika tsiraray avy ny tena koa ary manonona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy. Ny Pasteur Maurice Rakotoarimanana miaraka aminao ao anatin'ny Fandaharana, finoana sy famonjena ity. Alohan'ny tena hidirantsika ao anatin'izany fandaharana izany dia tsika nondrika ny lohantsika ametraka mambavaka izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra hivavaka sika. Ry Tompo Andriamanitra io, tonga ao anatin'izao fandaharana izao izay ankehitriny, izay fampianarana amin'ny alalan'ny teninao Tompo. Petraka feno eo am-pelatananao izao fandaharana izao. Mba ianao ny hanontsaina, mba ianao ny hampianatra, mba ianao ny hanokatra ny saina rehetra izay manaraka ny fandaharana ity. Ary ny tarigetra izao fandaharana izao Tompo dia ahatonga ny olona ao anatin'ny famonjena. Petraka feno amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo. Amen. Ity fandaharana ity dia fandaharana voalohany, ary fandaharana voalohany azy dia anambarana aminao hoe inona marina moa no tarigetra izao fandaharana izao ary inona marina no votoatiny ity fandaharana ity. Raha ny tarigetra ny fandaharana izao ahatonga ny olona rehetra indrindrandrindra izay mivavaka andovan'izany fiainana mandrakizay izany. Ary votoatiny fandaharana dia hitoriana aminao izany atao hoe fampianaran'i Jesosy Kristy izany, na hoe fampianarana tsisy Kilema, dia anambarana aminao ihany koa hoe misy izany atao hoe fampianaran-diso izany. Ary izany no hojerevantsika eto am-piandohana ao anatin'ity fandaharana ity. Izany hoe raha mbola tsy mivavaka mihitsy ianao dia tsara no manambara aminao hoe ny fanjakan'ny lanitra Tompoko dia tsy azon'olona olovaina zany, na hoe tonga fotsiny ao anatin'izany fanjakan'ny lanitra zany olo raha tsy manompo. Fa na iza zany olona tsy manompo dia tsy ho tonga velively ananatin'izany fanjakan'ny lanitra. Kanefa rehefa tsy tonga ananatin'ny fanjakan'ny lanitra ny olona dia ananatiny fahaverezana. Ka ho an'izay efa mivavaka ihany koa dia tombo lehibe ho anao izay efa mivavaka izao fandaharana izao. Mba izay rehetra mivavaka dia mba tonga ao anatiny izany hoe fandovana ny fiainana mandrakizay mba tsisy oveza. Mety ho gaga angambany ianao hoe ahoana moa ny ilazana hoe misy olona mivavaka be nefa mivery. Tena be dia be Tompo ny diso fanantenana rehefa tonga eny amin'ny lanitra Jesosy Kristy. Fa ao anatin'ny fanompona izy ao anatin'ny fiandrasana an' Jesosy izy nefa rehefa tonga ny Tompo dia ho lavin'Andriamanitra. Inona moa ny antony izany zavatra izany dia ny antony dia izao nanompo an'Andriamanitra tao anatin'ny tsy fahalalana izy. Jerevantsika nge ny tenin'Andriamanitra entsika manokatra an'izao fandaharana izao ny Hosea 4:4-5 no jerevantsika. Hosea 4:4-5.
ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana, satria ianao efa nandany fahalalana dia mba ho lavo kosa tsy ho mpisorona intsony, ary efa nanadio ny lalàn'Andriamanitra ianao ka dia mba adonona kosa ny zanakao. Io zao ny tenin'Andriamanitra dia mametraka sana. Ringana ozy izy n'oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Zany hoe oloko zany kristianina mpivavaka, mivavaka an' Jesosy Kristy ary manantena andova azan'ny fiainana mandrakizay. Kanefa ny mampalahelo zany na dia mivavaka ary izy dia napetraka Andriamanitra teo hoe, napetraka ny tenin'Andriamanitra teo hoe ringana noho ninona, noho le fivavahana zay arahany, fivavahana zay itomponan'Andriamanitra, kanefany tsy ao anatin'ny fahalalana. Zany hoe mila mahalala zany ianao hoe io fivavahana zay ivavahanao io ampona ao an'Andriamanitra io tena mitondra anao ananatin'ny fiainana mandrakizay. Ary zany indrindra ny siny zao fandaharana izao zany tena anambarana aminao hoe ity le lalana tsy avoafitaka ny olona andovana ny fiainana mandrakizay, satria be dia be ny mpivavahana zany mety hoe tsy atonga ny olona andova zany fiainana mandrakizay zany. Raha isitsika ngefa Jesosy ngefa nampitandriny tao anatin'izany fotoana zany vakitsika ny Matio 7 zay fampitandremana nomeny Jesosy Kristy tao anatin'izany vanim-potoana izany. Matio 7:5-10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mitandrema ianareo, fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia ambodia mitory izy. Eo zao nampitandrina Jesosy. Zay no ametrahana anao hoe tadiavo ny fahalalana ara-tsoratra masina zay tena sitrapon'Andriamanitra. Fa misy zany ny fitaka ao anatin'ity fivavahana ity. Eto mametraka ny tenin'Andriamanitra, mampitandrina zany Jesosy Kristy hoe mitandrema ianareo, fandrao voafitaky ny mpaminany zany. Ianao zay mino, ianao zay manompo an'Andriamanitra, verifio le finoana zay zavatra inonao. So de le efa le fampianarana entiny le mpaminany sandoka sady nefa ninonao. So de le fandresen-dahatra avy amin'le mpaminany sandoka sady nefa naharesy lahatra anao mivavaka. Fa raha vao avy amin'le mpaminany sandoka ninonao dia mazava ho azy zany fa tafiditra ao anatin'le fanjakanany ianao nefa mifanantenanao raha hivavaka dia hoe andova zany fiainana mandrakizay zany. Mbola namafison'i Jesosy io teny io na dia nampitandrina ary izy teo, dia namafison'i Jesosy ilay hoe ao anatin'ny fivavahana dia misy ny fivavahan-diso zany na le mpaminany sandoka ao anatin'izany fivavahana izay. Matio 7:20 Matio 7:20 fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary sy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro. Eo Jesosy milaza mihitsy ny an'ilay mpaminany sandoka. Isy mpaminany sandoka maro izy hitsangana ka mitaka ny maro, amitaka ny maro. Misy mpaminany sandoka be dia be zany, tsy vitsy zany le mpaminany sandoka fa be dia be. Dia ireo nitsangana amitaka olona maro be koa fa tsy hoe olona vitsy zany. Ka raha jerenana zany zay fampitandreman'i Jesosy zany, Jesosy manko rehefa miteny dia zaka misy zany zay zavatra lazain'i Jesosy. Tsisy zavatra tsy tanteraka zany. Fa zay lazain'i Jesosy zany dia misy ary tanteraka. Ka raha ao anatin'izao vanim-potoana izao zany rehefa malala dia azo lazaina zany fa efa miparitaka be dia be zany mpaminany sandoka zany ary rehefa olona maro be koa nefa voatonany ary zany indrindra no anentanana anao hoe sao dia mba hainao re
efa tafiditra ao anaty zany fitaka zany a, mila mandinika zany ianao a, mila mianatra zany ianao. Araka ny voalaza ny Mateo toko fa 9 ihany koa, 7:3 manao hoe ka tsao ny fanjakana ozy izy sy ny fahamarinany dia hanampy ianao ny zavatra rehetra. Zany hoe raha Andriamanitra zany dia mampirisika anao ny tenin'Andriamanitra ary manetana anao ny tenin'Andriamanitra hoe mikatsa, hoe katsao ny fanjakany sy ny fahamarinana ozy izy dia hanampy ianareo ny zavatra rehetra. Raha ao anatin'izao vanim-potoana izao ngery ava-malala dia avadiky ny olona ny tenin'Andriamanitra hoe le zavatra rehetra hoe fanasitranana, fahagagana, fitahiana, fahombiazana, filamina tokantrano, fanafana ozina, lasa reny zao no katsahan'ny olona fatratra zany hoe asiana katsahan'ny olona fatratra zany fa le fanjakan'Andriamanitra lasa tsy hita tsony ao anatin'izao vanim-potoana. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe katsahana aloha ny fanjakan'Andriamanitra fa manaraka ho azy fotsiny zavatra rehetra. Zany hoe rehefa hitan'olona ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia manaraka ho azy fotsiny eny izany fanasitrana zany, manaraka anazy fotsiny eny izany fahagagana zany, manaraka anazy fotsiny eny izany fitahiana zany, manaraka anazy fotsiny eny izy fandraisana zay zavatra ilainy sy tatay avy eto amin'ity fiainana ity. Fa avadiko ny mpitoro filazantsara zany dia lasa le zavatra manaraka ho azy ny tena katsahana mafy dia voasarina le fahamarinana sy le fanjakan'Andriamanitra dia lasa tsy te hiasa saina intsony ny olona fa hoe rehefa mivavaka fotsiny. Ozy izy ny olona hoe Andriamanitra ray ihany ozy izy, ka rehefa mivavaka fotsiny ianao dia hovovonjy. Nefa raha vao misaintsaina zay tsika dia le olona matoa matetika miteny an'izay dia le olona tsy hovaky loha zany fahamarinana zany, tsy te hiasa saina hikatsaka an'izany hoe sitrapon'Andriamanitra zany izy ka apetraka aminao dia eto am-piandohana hoe inona ny mahatonga anao mivavaka, inona ny mahatonga anao hanompo an'Andriamanitra, ahoana ny nahatonga anao anantena zany fiainana mandrakizay zany na le hoe fiaviany Jesosy Kristy eny amin'ny raonanitra noho ny fandresendahatra ny fahamarinana ve, ary fantatrao tsara ve ny marina, fantatrao tsara ve fa io zavatra inonao io dia ahatonga anao amin'ny fiainana mandrakizay manana fahalalana zany ianao. Anampy anao ny fandaharana ry ava-malala, anazavana hoe reto dia fampianaran-diso ary reto kosa dia fampianarana fa amin'ny Kristy tsy ahafahana mandova fiainana mandrakizay. Le fampianarana anankiray izay ahafahana mandova fiainana mandrakizay ry ava-malala dia fampianaran' Jesosy Kristy izay voasoratra aty amin'ny Jaune, epistiliny Jaune ho jerevantsika, Jaune 2, jerevantsika izay soratra masina izay. Jaune 2 7. Jaune 2 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra, izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka. Eo zany ny mampiavaka ny ilay fampianarana sandoka zany, ilay nampitandreman'i Jesosy teo anatin'ny tenin'Andriamanitra izay nivakitsika teo dia mivoana ny fampianaran'i Kristy. Zany hoe rehefa tsy tafiditra ao anatin'ilay fampianaran'i Kristy zany ilay fotom-pampianarana izay ampianariny mpitondra fivavahana dia izay ilay atao hoe fampianarana sandoka na fampianaran-diso ka raha izany ny non'olona sy ny vavahany dia anisan'ny ringana ihany izy fa tsy tafiditra ao anatin'ilay fiainana mandrakizay. Fa ilay fampianarana fanamanana an'Andriamanitra zany tsy ahafahana mandova fiainana mandrakizay dia hita voasoratra ao amin'ny Jaune
faharoa andininy fahasivity zay manambara hoe zay mananao ozy izy hoe izay mitarika ozy izy nefa tsy mitoetra ny fampianaran'i Kristy any hoe zay mampianatra zay mandresy lahatra zay mitona olona hivavaka kanefa le fitomanana fandresendahatra ny olona na fitarian'olona hivavaka tsy amin'ny alalan'ny fampianaran'i Kristy le izy de ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy manana n'Andriamanitra izy sady tsy manana an' Jesosy fa zay mitarika kosa ka mandresy lahatra olona zany fa amin'ny alalan'ny fampianaran'i Kristy nandresena lahatra olona tahaka zao ampianaritsika amin'ny alalan'ny fandaharana finoana sy famonjena izao de izy manana an'Andriamanitra ozy izy sady manana an' Jesosy zany hoe mety misy fiangonana mijoro tsara le fiangonana misy pasteur ao misy evangelista ao misy diakona ao tsy fantatro koa hoe presbytera na tsy fantatro hoe misy mpitondra fivavahana mpitondra le fiangonana kanefa misy koralina ihany koa ao misy sapana lehilahy ao misy sapana vehivavy ao misy sekoly ao alahady na hoe sekoly sapana kanefa tsy mitoetra n'ilay fampianaran'i Kristy ny ampianarina ao anatin'le fiangonana zany de izy izy ny tenin'Andriamanitra tsisy an'Andriamanitra ary tsisy an' Jesosy Kristy io le fampianaran'i Kristy io nge no napetrany tao amin'ny apôstôly ry hava-malala ary nampianariny amin'ny apôstôly zany ary rehefa nampianariny amin'ny apôstôly de meny fahefana mihitsy ny apôstôly mba hitory an'izany fampianaran'i Kristy zany raha ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra ato amin'ny Matio 9:20 napetrany teo amin'ny apôstôly izany fampianarana izany de avy eo no meny baiky ny apôstôly mba hitory an'izany fampianarana zany Matio 9:20 andininy fa 9:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy koa mandiana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo ary indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatanterany zao tontolo baiko napetraka Jesosy mandiana ozy izy ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra zany hoe ampianarina ny firenena rehetra ny ampianarina ny firenena rehetra de le hoe fampianaran'i Kristy zany de mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo zany hoe Jesosy zany nandidy amin'ny apôstôly hoe zao ny zavatra ataonareo zao ny zavatra tsy ataonareo de io zavatra nandidiny Jesosy ho an'ny apôstôly io de ampianarina ny olona mba ho voaray amin'ny olona mba hakatoavy ny olona mba hinony ny olona mba nimpony olona an'Andriamanitra zany mba hahafahan'ny olona mba hoe anana an'Andriamanitra zany hoe raha tsorina zay tenin'Andriamanitra zay rehefa malala de amaritana zany na amatarana ny olona hoe misy an'Andriamanitra ao aminy na misy an' Jesosy Kristy ao aminy de resaka fampianaran'i Kristy zany zay no amatarana azy zany hoe ny fiangonana anankiray natao aza hoe be olona be ao anatin'le fiangonana tsy zay manambara hoe misy an'Andriamanitra zany hoe na misy an' Jesosy Kristy na misy an'ny fanjakan'Andriamanitra fa no amatarana zany hoe misy an'Andriamanitra ao anatin'ilay fanompona zay ataon'ny olona na hoe misy mifanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny fanompona zay ataon'le olona de tokana ihany le fampianaran'i Kristy no hita ao anatin'le fiangonana de le fampianaran'i Kristy ny inon'ireo olona ireo de fampianaran'i Kristy ny mahatonga an'le olona hivavaka sy hanompo an'Andriamanitra zay ny famantarana hoe misy an' Jesosy misy ny famonjena ao anatin'ilay fiangonana zany io fampianaran'i Kristy io zany no nitorian'ny apôstôly ary ny ainan'ny apôstôly ary zay fampianaran'i Kristy zay no torian'ny apôstôly hoe
aty amin'ny Timoty atya le voalaza ny soratra masina zay lazainy aty amin'ny Timoty aty hoe zay no atao hoe fampianarana tsisy kilema, fampianarana tsy misy kilema. Rehefa mitoro zany reo apôstôly reo dia nametraka hoe io le fampianaran'i Kristy io natao hoe fampianarana tsy misy kilema. Vakitsika ny soratra masina eo amin'ny Timoty voalohany 4:9-7, satria zao fampianarana finoana sy famonjena zao dia hitory aminao an'izany atao hoe fampianaran'i Kristy na teny tsisy kilema, na azo lazaina ihany koa hoe fampianarana apôstôlika, satria fampianarana vao amin'ny apôstôly no raisina zany dia izay no andraisena lahatra olona ary izay koa ny ainana ao anatin'ny fiangonana zany. Timoty voalohany 4:9-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsisy kilema sy ny fampianarana zay mahatonga ny toepiana araka an'Andriamanitra, dia ny faefatra dia mihebohebo foana izy ka tsy mahalala na inona na inona. Treo ihany zany mametraka tsara eto ny apôstôly zany zay nanoratra ity tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty hoe raha misy olona ozy izy manao fampianarana, zany hoe mampianatra ny olona zany fampianarana foana moa ny ampianarana na am-piangonana zany, fa raha misy mpanompon'Andriamanitra zany mampianatra fampianarana kanefa tsy amin'le teny tsisy kilema ozy izy, zay io teny tsisy kilema io araka ny voalazana eto dia hoe mahatonga toe-pana araka an'Andriamanitra. Dia zao ny voalazana hoe mihebohebo foana ozy izy, dia mihebohebo foana izy ka tsy mahalala na inona na inona. Dika leo mihebohebo foana ohatrany hoe miambo zany, ohatrany hoe zavatra tsy misy dia nefa ny ambony hoe manana zany izy. Ohatra olona anankiray hoe tsy manana fiara kory izy, dia ozy izy hoe zay manana fiara, zay manana trano be, zay manana zao, nefa tsy ananany akory izy, dia zany natao hoe mihebohebo zany. Dia ohatr'izay koa zany ny olona zay ao anatin'ny fanompona zany, ampanompon'Andriamanitra na fiangonana zany, milaza fa hoe misy fiainana mandrakizay ary mampanantena ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'le fiangonana hoe raha ho avy Jesosy Kristy dia anisany andova fiainana mandrakizay tsika. Kanefa ny voalaza ny soratra masina raha vao tsy fampianaran'i Jesosy zany le ao anatin'le fiangonana dia tsisy fanjakan'Andriamanitra ny fahaverezana ihany zany ao. Dia zay ny ila zany hoe mihebohebo foana zany ny ila zany hoe atao amintsika le fiainana mandrakizay na atao amintsika Jesosy, nefa tsy fampianarana tsisy kilemana eo dia lasa mihebohebo foana zany le olona hoe tsika ho any an-danitra nefa tsy ho any akory, satria ny fampianaranao tsy fampianarana tsisy kilema, fampianaranao tsy le fampianarana amin'ny Jesosy dia tsisy an' Jesosy eo tsisy fanjakan'Andriamanitra. Dia raha miteny raha zany le mpanompon'Andriamanitra sy ireo olona ao anatin'le fiangonana hoe tsika ho any an-danitra, dia izay le hoe mihebohebo foana tsisy fanjakan'ny lanitra koa zany ao anatin'izay zavatra zay. Ka io teny tsisy kilema io raha ho jerevantsika indrainy Timoty faharoa, io zany tokony inomy olona rehefa malala le teny tsisy kilema. Jerevantsika ny Timoty faharoa 1:7-7 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tanao finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsisy kilema. Eo indray zany mametraka tsara zany ny mpanompon'Andriamanitra zay nandray le fampianaran'i Jesosy hoe io le teny tsisy kilema. Le teny tsisy kilema ozy izy no tanana ny finoana. Ka raha petraka zany ny fanontaniana hoe manana finoana ianao vao azonao amin'ny finoana be le teny tsisy kilema. Sody le zavatra tazominao ao anatin'ny finoana ka izy ngizinina hoe tsy miala amin'io zahay,
sao dia mba le teny tsisy kilema io na le sao dia le hoe tsy teny tsisy kilema fa na le hoe tsy fampianaran'i Kristy akory io zavatra izingizinao tanao nao amin'ny finoana fa raha izay raha izany no ataonao dia ho diso fanantenananao rehefa tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy fatavela fa mifampirisihana eto dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tanana amin'ny finoana zany hoe zay mino zany dia tokony azoninao ho amin'ny olona zay mino hoe ao anatin'ny finoanany le fampianaran'i Kristy na le teny tsisy kilema dia hozy izy hoe azonina amin'ny finoana sy fitiavana hozy izy zany hoe raha tian'Andriamanitra tokoa ianao ka ao anatinao zany le fitiavana an'Andriamanitra zany dia tokony azonina ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra zany le fampianaran'i Kristy na le teny tsisy kilema ka matony izy zao fandaharana izao rehefa malala dia izao tian'Andriamanitra isokatra amin'ny fahalalana ny soratra masina mihitsy ianao ndro dia zavatra inonao dia le fampianaran-diso ndro dia le amponao an'Andriamanitra na le itiavanao an'Andriamanitra ndro dia fampianaran-diso ndro dia le teny tsisy kilema ny dikan'le atao hoe teny tsisy kilema dia izao rehefa malala ny zanak'ondry ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe zanak'ondry tsisy kilema dia tena hoe feno zany le tenan'le zanak'ondry raha atao hoe zanak'ondry misy kilema izy dia hoe tsy sofiny izy zany na tsy anakefatra ny tongony fa mety hoe telo ny tanany roa dia mety tsy ampy ny tongony anankiray misy kilema izy zay raha vao misy tsy ampy fotsiny zany eo amin'le zanak'ondry dia zay ny atao hoe zanak'ondry tsisy kilema zanak'ondry misy kilema ohatra antsika olombelona ihany na misy maso azy ianao nefa tsy mahita dia misy kilema ny filazana zany na misy sofina azy ianao nefa tsy maheno dia misy kilema raha misy tongotra nefa tsy mijoro fa malemy ny tongotra na hoe fo le tongotra dia misy kilema indrindrandrindra hoe tsisy tsy ampy le izy dia misy kilema zany ny filazana dia ohatr'izay koa zany ty tenin'Andriamanitra ny fampianaran'i Kristy zany dia fampianarana feno nefa ny tena zava-misy eo anatin'izao fotoana izao ny mpanompon'Andriamanitra maro na fiangonana maro dia zavatra tsongaina ao anatin'ny baiboly ihany no ampianarana zay zavatra mora atao zay zavatra mora hitarihana olona zay zavatra mora andresendahatra olona dia tsongaina ohatra raha isika ohatra fotsiny hoe le fampianaran'i Kristy io zao ohatra hoe folo le izy fa ny akamaroan'ny mpitondra fivavahana dia mety 5 no alaina dia iny no ampianarana olona mety 7 ny sasany mety 5 ny sasany fa na 5 ara zany raha vao tsy ampy fotsiny le izy dia zay le atao hoe misy kilema rehefa fa ny fampianarana tsisy kilema zany dia fampianarana feno le nomeny Jesosy Kristy dia izy manontolo no atao hoe fampianarana feno na hoe ino no atao hoe tena fampianaran'i Kristy zany fa be dehibe zany no fiangonana zavatra tsongaina na le zavatra izy fa novaina zany dia fa misy kilema ihany zany ka ampianarana antsika zany hoe reto ny zavatra original le fampianarana tena original nampianaran'i Jesosy ireo apôstôly ireo dia napetraka Jesosy teo amin'ny apôstôly rehefa andeha hiakatra ho any an-danitra izy dia ireo apôstôly ireo nanomboka nampianatra ny firenena maro ary napetrany ao anatin'ny baiboly zany mba hahafahan'ny olona mandray famonjena zany fa raha difen'io fampianaran'i Kristy io na teny tsisy kilema io na fampianarana apôstôlika io ny zavatra inonao sy amponao an'Andriamanitra dia tsara no mampahafantatra anao fa tsy tafiditra ao anatin'ny fiainana mandrakizay ianao na mivavaka voalaza ny tenin'Andriamanitra ne zany rehefa malala zay rehefa antsika ingeny Matthieu sao dia averinao fa miteniteny fotsiny an'izany fa ny Matthieu ingeny zay rehefa antsika fa misy inge tena mivavaka ary reto voalaza ny Matthieu reto ange rehefa malala tena olona tena manana finoana avolenta tena hoe manana finoana avolenta nefa mivery nazain'i Jesosy tsy fantatra isan'andro ireo olon'ireo vao maraina ny andro
dia mivavaka nametraka ny fiainana eo am-pelantaran'i Jesosy. Manao asan'Andriamanitra ireo olon'ireo dia amin'ny anaran'i Jesosy. Mandroaka demoniaka ireo olon'ireo dia amin'ny anaran'i Jesosy. Manasitra ireo olon'ireo dia amin'ny anaran'i Jesosy, ary tena mampita fahagagana izy a. Dia rehefa antsika ngeny matitoko 7:20 reto ilay mivavaka fa tsy tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra na dia manana foina avoleta azy. Matitoko 7:20. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko ny hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao sitrapony raiko izay anan-danitra. Maro manao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tsy efa naminamy tamin'ny anaranao va izay, ary tsy efa namoaka amin'ny tamin'ny anaranao va izay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izay, ary dia ambarako amin'ny maromarona hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao mena. Jereo ke zany rehefa mahavita fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Malemy mitsangana, mijamba mahiratra, mona miteny, fa zao lavin'Andriamanitra. Inona moa ny antony na lavin'Andriamanitra hoe diso ve ny manasitra ny tsy atompoko? Tenin'Andriamanitra tena izao famantarana zao no manaraka izay nino izy metra tanana amin'ny marany. Diso ve ny mandroaka demoniaka? Diso ve ny manatsangana amin'ny malemy, mampiratra ny masony jamba? Tsy diso zany, fa tokony ataon'ny olon'Andriamanitra tokoa. Fa saingy zao hoe le fampianarana na dia nisy fahagagana aza zany tao anatin'le fiangonana, fa saingy zao tsy tao le fampianarana tsisy. Tsy miraisiny le fahalalana n'le tena sitrapon'Andriamanitra na le fampianarana Jesosy Kristy. Ary io rehefa tsy tafiditra ao anatin'ny fampianarana tsisy kilema ny olona dia izay le hoe mitsangana le mpamitaka zany, anan'le famitana zany izy. Ka na anankiray zany ny olona miaina ao anatin'ny fampianarana feno le fampianarana Kristy dia voavonjy. Na anankiray zany ny olona le fampianarana tsy ampy, le fampianarana novaina, dia lasa hoe fampianarana diso le izy, le nampitandreman'i Jesosy mitandrema. Fefa maro ny mpaminany sandoka nefa nitsangana ozy izy ka mamitaka olona maro be dia be zany. Zany hoe io fampianarana tsisy io zany efa miparitaka eto amin'izao tontolo zao be dia be, ary olona maro dia maro efa miaina ao anatin'izany fampianarana diso zany. Raha vao tsy miliny ianao zany hoe fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarina zany, rehefa tsy mikatsaka zany ianao, dia mazava ho azy fa tafavela ao anatin'le fitaka zany ianao. Fa roa ihany, na marina na le fitaka, na le tena izy na tsy izy, zay misy eto zany. Fa tsy misy eo tenantenany hoe sady tsy ariantsy izy ianao sady tsy atao marina zany. Fa roa ihany, mizara roa ihany. Ary ny olona rehefa tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy araka ny Mateo 5:20 manomboka eo amin'ny 1:30. Mateo 5:20 manomboka eo amin'ny 1:30 hoe eo amin'ny soromandro moa amin'izany Tenin'Andriamanitra zany dia hoe miaviany Jesosy Kristy hitsara ny olona. Amin'izay fotoana izay dia avahan'i Jesosy anankiroa fotsiny ozy izy, ny olona rehetra eto amin'ity tany ity zany, ny firenena rehetra zany eto amin'izao tany zao dia ataon'i Jesosy anankiroa fotsiny. Dia avahany anankiroa ataony amin'ny akavanana ny ray, dia ataony amin'ny akaviany ray. Dia eo amin'ny akavanana teneniny hoe lazainy hoe zanak'ondry, fa ny eo amin'ny akavia kosa ataony hoe zanak'osy zany. Dia iteny amin'ny akavanana izy hoe avy ianareo izay notahiny ray kosa izy mandovany fiainana mandrakizay, fa iteny amin'ny akavia kosa izy hoe miala amiko ianareo ho any amin'ny elitra, ho any amin'ny elo izy izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny satana. Zany hoe mizara roa fotsiny ny olona zany amin'izay fotoana izay fa tsisy hoe sady tsy arian'ny fiainana mandrakizay no tsy any amin'ny elo. Ka raha mivavaka nefa ny ianao mitarigetra ry ava-malala dia mba handivanao fiainana mandrakizay ny mivavahana. Zany no nanaovan'Andriamanitra isiny izao fandaharana zao, ampahalalana ny tena marina
mba handraisana ny tena famonjena marina eo ampela tanàn'Andriamanitra, satria aty amin'ny Galatiana tingery ava malala dia tena Paoly apôstôly teny hoe voaozina ozy izy raha vao le fampianarana hafa, zany hoe akoatran'le fampianaran' Jesosy Kristy no ampianarina tena ao anatin'ny fiangonana mirehatra azy, na ao anatin'ny fanompona mirehatra azy, na ao anatin'ny atao hoe misy koralina mahay mihira be tena tsisy ohatr'izany, fa fanozonana ihany ny ao anatin'le izy raha ohatra ka fampianarana hafa no hita ao anatin'izany fiangonana zany. Galatiana toko voalohany manomboka eo amin'ny andininy fahavalo. Galatiana toko voalohany eo amin'ny andininy fahavalo, fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na izahay na ny anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo, afatr'izay efa notoriana hita aminareo, aoka ho voaozina izy. Zay revake zany rehefa malala. Paoly apôstôly zany mametraka tsara eto hoe satria ireo Galatiana ireo rehefa nampianarana zany, zay no nandre fampianarana avy amin'ny apôstôly no nananganana ny fiangonana zany tao Galatia zany. Dia napetraka apôstôly satria raha antsika ny tantara dia nisy nanodina le fampianarana, nisy namily le fampianarana rehefa nisy fotoana tsy nateo Paoly zany. Dia nametraka tsara Paoly apôstôly na ty tenako ty raha ozy izy, ary raha misy anjely avy any an-danitra aza ozy izy, manova le fampianarana zay fanampianarana anareo, satria ny fampianarana nandresen-dahatra an zareo dia le fampianaran' Jesosy na le teny tsisy Kilema zany. Ka raha izay ara nanova an'io za apôstôly zany, nareo apôstôly namako ireo no nanova zay hoe novaina le izy zany, na hoe nampianatra fa le tsy ampy ny nampianarana zany tsy feno, ka na misy anjely koa aza nanova le izy zany, dia hoy izy Paoly apôstôly voaozina na izany, na voaozina zany anjely zany raha vao manova le fampianarana zany. Dia namafisiny ihany eo amin'ny andininy fahasivy, araka ny voalazana fahino izy no lazaina indray ankehitriny. Raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo, afatr'izay efa noraisinareo, aoka voaozina izy. Paoly ny namafisiny araka nefa voalaza fahino no mbola ambara ankehitriny. Fa raha misy mitory filazantsara hafa aminareo dia voaozina izy. Tanao zay nge manambara fa tsy mandova fiainana mandrakizay. Zany hoe raha ny zavatra inonao zany ankehitriny dia ava malala hoe filazantsara hafa, zany hoe akoatran'le zavatra nampianarin'ny apôstôly mafilazantsara hafa anazy nge na mpaminany sandoka azy. Rehefa malala dia zao hoe ty Tenin'Andriamanitra ty ihany ange voiziny, ary mitona olona ho ao Jesosy ihany le olona, zay no manila zany azy hoe mpaminany sandoka. Raha ohatra ka tsy ty baiboly ty zany nampiasaina, mbola tsy azo lazaina izy hoe mpaminany sandoka zay. Fa hoe tonga dia zava-diso ny ampianariny olona, fa tsy sandoka izy zany, fa tonga dia hoe diso. Fa nilazana azy hoe mpaminany sandoka dia ity baiboly ty ihany mitondra hitariany olona, ity baiboly ty ihany ny andresen'ny lahatra olona. Fampianarana ao anatin'ity baiboly ty ihany no ampianariny olona, fa zay hoe misy Kilema izy fa ny apahapahany ihany no hitomany olona sy andresen'ny lahatra olona, zay ma hoe sandoka anazy. Ka raha vao le tsy tena original zany na le tena feno no ampianariny olona anao sy nonao ka hivavahanao, dia tsarovy fa ao anatin'ny fanozonana zany. Le fanozonana tsy le voiziny mpitondra fivavahana be hoe raha vao marary ianao na tsy mety zay ataonao dia hoe oziny io avy amin'ny razam-be, tsy izay le izy. Fa na dia miliardera raha zany le olona na milionera aza le olona, fa saingy tsy fampianarany diso zany, tsy le fampianarany Kristy no ianarany dia voaozina anafanahany le olona mihitsy ny fanozonana rehefa malala.
fa tsy hoe raha nahazo tômobila le olona rehefa mivavaka, nahazo trano be le olona rehefa mivavaka, lasa nanasangana orinasa le olona rehefa mivavaka de hoe ho any an-danitra zany satria hoe misy fahagagana ao anatin'le fiangonana. Tsy fa tsy hoe olona manam-bola sy nitahina de hoe tsy voaozina le olona satria voatabe, tsy izay le izy. Fa raha vo tsy manaraka n'le fampianarana zany de fanjonana ny ao ambadika izay zavatra zay zany hoe miara-panahy mihitsy ny voaozina. Ka zay no natonga n'le any amin'ny matitoko 5:1 manao hoe miala amika anareo izay voaozina ozy izy. Zany hoe mpivavaka reo raha mamaky ny Tenin'Andriamanitra matitoko 5:20 ianao de 2:4 mpivavaka reo le nason'ireo miala amika anareo zay voaozina ozy izy. Zany hoe fanjonana no tao anatin'le olona na de mivavaka izy, fanjonana. Ary le matitoko 5:20 zany le matitoko 7 le 2:1 sy manaraka le hoe olona na vita fahagagana zany na vita fahagagana izy fa voaozina ny fanahy. Zay natonga an' Jesosy hoe tsy fantatra akory ianareo na de mivavaka isan'andro ary ny anaran'i Jesosy no ampiasainy tao anatin'izany fotoana zany nefa Jesosy nilaza tsy mahalala zay. Ka mampahery ianao aoka ho lina n'izao fampianarana zao, aoka ho taitra ao anatiny ty fampianarana tena, aoka ho tonga saina satria ny vanim-potoana no miazakazaka amin'ny andro farany zao fotoana zao rehefa malala. Mila mandinika ny tena finoana zay nonao ianao sy ny fivavahana zay ivavahanao reo de tsy atonganao anatin'ny fiainana mandrakizay. Ka manomboka ao rinanyty fampianarana androany ty zany de anomboka ao anatin'le tena fampianaran'i Kristy zany, le fampianarana tsisy Kilema aoriana zao fotoana zao. Fa androany loha fanazavana anaporofonanao hoe misy ny fampianaran'i Jesosy ary misy ny fampianaran'i diso ary misy ny hoe vavaka fa tsy tonga na fiainana mandrakizay fa very ana. Tinona mo mateatika ianao mitovy ny olona tsy mivavaka ihany hoe miala very, ny olona mety hoe manara-po amin'ny faharatsiny nefa ianao mba mivavaka misy zavatra hiaretanao ihany am'le fivavahana ary ny fotoananao lany, ny volanao lany, efa very ianao. Mampalahelo ka noho izay alahelon'Andriamanitra anao zay no nanirahany anay ary nanosorany anay hitory ianao izany hoe fampianaran'i Jesosy zany na ny teny tsisy Kilema mba mivavaka ho any an-danitra marina ianao. Tapitra ny fotoanantsika hivavaka hisotra ny tompontsika. Sotra be dehibe eo anatrianao zay ry Andriamanitra ary hanalalana ao anatin'izany fampianarana lehibe, tena azo lazaina lehibe satria mitona olona ao anatin'ny tena famonjena. Jesosy io ianao ny anampy mba ho voatotosatra ny farany izao fandaharana zao ary maro ny olona hiazakazaka ho an'ny fahamarinanao ary hiala fantana sy ny fitaka ny mpaminany sandoka ka anana fahazavan-tsaina, anana fahalalana izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra tokoa. Amen. Manao velomanao ary Pasteur Maurice Rakotoarimanana, Finoana. Finoana sy famonjena, finoana sy famonjena. Ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao lohateny, fampianarana, alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsisy Kilema sy ny fampianaran'i Kristy idiranao amin'ny fiainana mandrakizay. Izay irahanao amin'ny Pasteur Maurice Rakotoarimanana sy ireo mpiara-miasa aminy. Fa ho voalaza ny Tenin'Andriamanitra manao hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka. Epistily Jaona 2:6.